ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Tompony teny farany eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina no iarabako anao indray ry havana amin'izao alatsinainy farany volana septambra izao. Misaotra anao aloha mbola manjoy hatrany ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa, radio izay tena mahasoa ny fiainantsika mpino kristianina rehetra tokoa izao onjam-peo izao. Atao anatin'ny fandarana ny fandresen'ny mpino kristianina indray ianao amin'izao fotoana izao, koa manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany raha sitraka ho indrindra. Ny lohatenin'ny taridalantsika an'io ry havana dia nomena ny lohateny hoe ny tenin'Andriamanitra. Manafaka ny tenin'Andriamanitra ry havana, misy hery sy fahefana satria io teny io ny teny dia Andriamanitra. Fa meloha izay anarantsika izany dia andelo isika hiara-iombana amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra, noho ny fitiavanao tsy manam-paharoa, tsampanay loatra izany. Tena tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina ianao. Tianay amin'ny fitiavana mandrakizay ianao, ary izany nampaharetanao ny famindraponao aminay. Mbola nahatraranay indray izao alina izao, iarahanay miombona amin'ity fandaharana eto ity. Misaotra ny amin'ny fitahianao anay tsirairay avy nandritra ity tontolon'andro anio ity. Na inona ny tranga teo amin'ny fiainany tsirairay dia noho ny fitahianao sy ny famindraponao ary fahasoavanao no mbola ahafahanay indray mandray ny taridalana avy aminao, iarahanay mifampitantana mandrakariva ho any amin'ny fandresena. Koa ny fanahinao masin'Andriamanitra anjaka amin'izao fandarana izao, ka tsy misy voambara eto afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Dia mitenena ary ianao tompo fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta no nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Iny ary ry havana, averiko aminao indray ny lohatenin'ny taridalantsika anio dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko 1 ny 1 izao ny vaky ny amin'ny anaran'ny tompo hoe: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tsonga itsika manokana io hoe ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe rehefa mamaky baiboly sika izany na miaino tenin'Andriamanitra dia ny dikan'izany miresaka amin'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra ary misy fanatrehany ny fiainantsika. Izany nge no ampirisihana antsika mandrakariva hoe aza mba adino re, na aza atao atsirambina, aza atao rainazy ny fandraisana ny baiboly ahafahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa isak'izay mamaky isika dia tsarovo mandrakariva fa eo Andriamanitra tahaka ny hoe miresaka amintsika mihitsy. Ary io teny izay vakitsika io dia Andriamanitra, araka ny voalazan'ny Jaona toko 1:1 izay nivakiana tamintsika teo. Io tenin'Andriamanitra io ry havana no mampisy ny tsy misy ary io ihany koa mahay manafoana ny misy. Raha jerevantsika any amin'ny Genesis toko 1 dia tsisy ninona nataon'Andriamanitra ne, tsisy hetsika nataony, tsisy hoe andeha za aloha hidina ery amin'ny maizina ery mba isin'ny mazava. Tsy izany nataon'Andriamanitra, fa ny teny ndray mbava-monjy izy hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava dia nampisarahiny ny mazava sy ny maizina, araka izay hitany amin'ny Genesis toko 1 ny 2:4 izany ambarako anao izany ry havana. Mampisy fahazavana io tenin'Andriamanitra io. Indraindray mantsy isika rehefa ao anatin'ny olana be izay dia
tsy mampaninina akory ny miteny na de kristianina azy na de efa mpino kristianina ary ny manambarany hoe maizina mihitsy zany fiainako zany. Dikan'izany iny tsy ampitenin'Andriamanitra ianao milaza ny sasany hoe maizina ny diako, maizina ny tany aman-danitra, maizina ny lalako. Tsisy fahazavana mihitsy. Ny fahazavana de noarina avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ary Andriamanitra mihitsy ny fahazavana araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe izao no fahazavana izao tontolo izao. Voasoratra any amin'ny Jaona 4:12. Izany hoe rehefa tsy manana ny tenin'Andriamanitra de tsy manana n'Andriamanitra ao anaty. Tsy misy Jesosy ao anatinao, tsy misy an'ilay Jesosy fahazavana. Ary zany no mahatonga ny olona milaza fa maizina tanteraka ny fiainany, ny lalany, ny momba azy manontolo. Ry havako, raiso ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mandray tenin'Andriamanitra na mamaky tenin'Andriamanitra ianao de iaino zany tenin'Andriamanitra zany. Iaino fa io tenin'Andriamanitra io ange misy hery, misy fahefana. Fa raha tsy nisy hery sy fahefana ny tenin'Andriamanitra, tsy nisy mazava tao anatin'ny lalina maizina. Fa lay hery nambomba ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana izay nitenenan'Andriamanitra hoe misy ny mazava no nampisy ny mazava. Faharoan'izany io tenin'Andriamanitra io ry havana de manafaka. Na inona mety mamatotra anao, io tenin'Andriamanitra io de manafaka. Averiko mandrakariva eto amin'izao fandarana izao hoe ny teny de Andriamanitra. Voalaza any amin'ny Jaona 4:9-30 fa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Inona ny fatorana misy eo aminao? Inona ny geja misy eo aminao? Te hiala sidiara? Te hiala mitokana? Te hiala miparaky? Be lehibe amin'izao fotoana izao rehefa nkasihan'Andriamanitra de milaza fa te hiala ao anatin'le fitsangajangana fa tsy mety afaka. Ka ny sainao fotsiny ihany re no mieritreritra ny hoe hanala ny tenanao ao anatin'izay rehetra mangejanao. Misy tena miaina milaingana izy sanandro ary raha vao mihiratra ny masony de efa mieritreritra lainga oforonina atao amin'ilay olona izay eonana amin'ity andro anio ity. De asan'ny devoly avokoa zany rehetra izany. Manakana anao alaina amaky tenin'Andriamanitra, malaina handray baiboly amaky tenin'Andriamanitra, anampina ny sofinao, tsy hanana fotoana ianona ny tenin'Andriamanitra. Raha misy tenin'Andriamanitra izay mandeha ao amin'ny onjam-peo ohatra na eny amin'ny fahita lavitra eny, zany ny asan'ny devoly. Ary io devoly io ry havana de ny tenin'Andriamanitra no entiny amadiana ny teti-dratsiny. Mampiasa tenin'Andriamanitra ny devoly. Hitantsika tsara zany tamin'ny Jesosy Kristy ilay nalainy devoly fanahy. Rehefa tapitra tsy hitantsony izay hevitra akana fanahin' Jesosy Kristy de nampiasa tenin'Andriamanitra izy. Mieritreritra izy fa sitrany sao de mba horoboka amin'izany ihany Jesosy Kristy, sao de mba horoboka amin'ny fakapanahy ihany Jesosy Kristy. Fa Jesosy nge avy niresaka tsara tamin'Andriamanitra tamin'io fotoana io araka izay voasoratra any amin'ny Luka 4 zany ambarako anao zany. Feno tenin'Andriamanitra Jesosy ka tsy azo ny fitahana, tsy azo ny avilivily. Ary na inona fakapanahy izay nanjohan'i Jesosy nanaovan'ny devoly azy de nivaliany hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany napalasa ny devoly, tsy hoe ho anatrehan'i Jesosy intsony. Io devoly io de efa tapidalakale, efa lany aika io, fa valo efa resy io ary fantany zany. Fa zany hoe manararoatra izy amin'ny tsy fananany mpino kristianina tenin'Andriamanitra, amin'ny fahalainana loatra tsy andraisana ny tenin'Andriamanitra, de iny no hanararotany hitsofoana eo amin'ny fiainanao ani. Ary zany no mampatonga ny mpino kristianina milaza fa tsy mahita fandresena mihitsy. Mahavariana raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao, mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao,
ary tena mampiatra sy miaina ny tenin'Andriamanitra ianao kanefa ve dia tsy mahita fandreseny? Mbola tsy nisy zany. Fa io tenin'Andriamanitra io ry havana no manafaka. Io ihany no afahana mamatotra ny fatotra rehetra sy ny geja araka ny voalazako teo izay misy eo amin'ny fiainanao. Mety gejain'ny aretina ianao. Efa tsy hita tsony zay atao fa hoy ny dokotera hoe andehana mody fa efa tsisy ninona azo atao. Dia hoany zay tianao hoanina dia ataovy zay tianao atao. Andriamanitra ny tompon'ny teny farany fa tsy ny dokotera. Firifiry ny olona zany hoe eo ambavahoana ny fahafatesany fa noho ny herin'ny tenin'Andriamanitra zay nanafaka azy dia sitrana somatsara. Sitrana somatsara ry havana. Anisan'izany nge ny tenako izay miresaka aminao zao hoe rehefa nohan'ny oma miadana dia izy tenin'Andriamanitra no ny fikirana ary tena afahany tokoa satria tsy afaka atao an-tsaiko mihitsy zany hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ary nangataka tamin'ny tompo mihitsy tamin'izany fotoana izany ny hoe anehoan'Andriamanitra ny fahatanterahan'ny teniny ary ny fikirana zany hoe Isaia 5:12 tsy miverina foana any aminao ny teny Andriamanitra raha tsy efa mahatanteraka amin'izay efa nanirahana azy dia tsy tanteran'Andriamanitra. Na dia efa nisy aza ny fianakaviana efa nitomany efa tsy nisy fanantenana intsony satria lasa ny fitina kely dia kely ary ny volo efa tsy nisy intsony. Zany nge niatra tamin'ny tenako hoe teo ambavahoana ny fahafatesana izay joroko vavolombelona aminao fa marina amin'ny teniny ry havan'Andriamanitra ary amporisihako anao tsy sahiko ny mitory an'izany aminao raha tsy efa niainako zany. Izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Salamo 20:7 hoe tsy ho faty aho fa ho velona ary hitory ny asan'i Jehova. Ny fikirana ihany koa zany ka natany amin'ny hopitaly ara teo anatrehan'ny olona marobe izay miandra ny dokotera dia nitsangana ny tenako nitory ny tenin'Andriamanitra satria zany no teny izay ny fikiriko teo anatrehan'ny aretin-doza izay efa milaza mandrakariva fa tsy mahavelona anao tsony io fa maty amin'io ianao, maty amin'io ianao. Tsy ry havana, Andriamanitra ny tompon'ny teny farany ary rehefa manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia velona ianao satria ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery ka maranitra noho ny sabatra roa lela dia manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Hebreo 4:2. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary izay mifikitra aminy, izay miaina aminy, izay manana azy dia velona ihany koa ianao ary mahery ihany koa ianao. Noho izany ianao ve anisan'ilay miteny hoe tena malemy eo anatrehan'ny olana, tena miravoravo tanana, malemy hatramin'ny lohaliko zany, tsy hitako intsony zay atao, tapidalakale mandini teny ianao aloha sao dia tsy ampy tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery, zany hoe izay manana azy dia tsy hiaran'io fahafatesan'ny olana io ary manana faherezana mandrakariva ao anatin'ny olana. Ry havako, raiso ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra, fa io tenin'Andriamanitra io nge voalaza any amin'ny Salamo 5:10 ny 5:5 dia milaza indrindra fa faniliny tongotry fanazavana ny lalako ny tenin'Andriamanitra. Tsy miraparapy zany ianao ao anatin'izao fiainantsarotra izao. Inona ny ampiavaka anao amin'ny olona izao tontolo izao izay efa resy ny fiainana raha toa ka ianao koa hitovy aminy? Aiza ny tenin'Andriamanitra izay faniliny ny tongotrao sy fanazavana ny lalanao ka tsy mahatapidalaka anao, tsy mampiraparapa anao fa tena ahitanao ny lalakizorana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raiso ireny tenin'Andriamanitra. Raha tsy nanao izany ianao hatramin'izay, raha ny teny ianao fa tsy manam-potoana hatramin'izay,
anano ny fotoana nahoana ianao ny manana fotoana amin'ny asanao amin'ny fampirimanao tokantrano raha mifoha amin'ny 4 ianao isan'andro lazainao fa feno ny fotoananao mandra-parivo ny andro ary tonga ny hariva dia valaka tanteraka hoy ianao dia ampandrosoy ny lera fifoazany mifoazandray amin'ny 3 ary asio famomandry na réveil ny tiako ambara amin'izany ny famataranandronao ahafahanao mifoha amin'ny 3 karaha miteny ianao hoe zange foha amin'ny 3 foany dia lasa hifoha amin'ny 2 zany ka maninona moa Jesosy arane niresaka tamin'Andriamanitra mifoha marain'alina hainao ny mifoha marain'alina manomboka ny amin'ny 12 sasany alina zany ka hatramin'ny 3 maraina zany ny mifoha marain'alina niresahan Jesosy tamin'Andriamanitra ary sika rehefa mitondra ny anarana mpino kristianina dia manahaka ny izay rehetra nataon'i Jesosy Kristy dia amboara ny fotoananao mifoaza maraina miresaka amin'Andriamanitra mandray ny tenin'Andriamanitra ahafahanao mahita ny lalak'izorana mandritra ny tontolo andro mba tsy ho voafandriky ny devoly ny lalanao satria ny lalana ane dia fandriky ary eny no amelarany devoly ny velam-pandrika rehetra mba hierikerehanao mba isainanao ny zavatra hafa koatra ny fieritreretanao izay lalan'Andriamanitra izay izoranao zany no tombotsoantsika lehibe amin'ny fandraisana sy famakiana ary fiainana ny tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra izay ambarako anao io ihany koa ry havana dia mampitony ny manonja rehetra tsy ilay manonja resaka politika akory no tiako ambara aminao eto fa na inona fisamboaravoaran'ny fiainanao dia ain'Andriamanitra ny mampitony an'izany teny ndray-mbava monja fotsiny dia efa nampitony izay rehetra nanonja teo amin'ny fiainan'ireo mpianatra Jesosy Kristy azavaiko aminao anety tantaran'i Jesosy ty izay niaraka tamin'ny mpianatra teny an-dranomasina nanonja be ny ranomasina Jesosy ilay natory tao anaty sambo nisy ireo mpianatra ireo tao anaty sambo anie Jesosy fa inona nataon'ireto mpianatra diry tahotra ny mpianatra lasa niorooro reto mpianatra satria naninona nisy tafio-drivotra mafy dia mafy nampanonja ireo sambo izay nitengenan'izy ireo Jesosy anie ao fa naninona ny natahotra satria nomeny niondana somatsara Jesosy dia natory ary zany no mampatonga ny tahotra sy ny orooro eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina mandrakariva indraindray amin'ny maha-kristianina zany mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy tapaka anaran'i Jesosy Kristy ny hoe kristianina fa io Jesosy Kristy izay hitondrantsika ny tapaka anarana maha-kristianina antsika io apatoriana tsy aveliteny sakanana mihitsy aza indraindray ara roana amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fahotana fanaovana fahotana fankamamiana ota dia manonja eo ange ny fiainanao ary mandrivotra ny fiainanao ka hampivadika ny sambokelinao ane zany ny sambon'ny fiainanao ny tiako ambara amin'izany ry havana tsy ahitana ho fandreseny zany satria nahoana nakombonao ny vavan'i Jesosy Kristy tsy hiteny manoloana ny zavatsarotra izay mahazo anao ny ranomasonao ny tena heno mafy ny fanahinao ny tena heno mafy ny fisalasalanao sy ny tahotrao zany ny tena feo mafy eo amin'ny fiainanao fa lay feo an' Jesosy Kristy kosa tsy renao tsony ny fiasanao saina aiza no ahitako vahaolana aiza no ahitako an'izao zao ahoana ny hofatrano amin'ny faran'ny volana ahoana ihany ty jerama ty me misondrotra andro amanalina miara miferinayina amin'ny olona zao tontolo zao ianao dia inona zany mampiavaka anao amin'ny olona zao tontolo zao
ny olona zao tontolo zao nge rehefa tojolana de be fanahina, be tahotra, be aiay, miasa saina ary be dehibe ny lasa dala n'izao fotoana izao. Noho n'inona? Noho ny resa-bola ry havana, noho ny tsy fampina amin'ny resa-bola eo am-pelatanana. Fanakaizy Jesosy Kristy, i Jesosy lay tompony teny farany eo anatin'io fisamboaravoaran'ny fiainanao io. Sao de nampatorianao koa, nomenao ondana de natoro somatsara koa nge. Zany nge le izy fa ireto mpianatra reto rehefa tao anatin'ny fisamboaravoaran'ny ranomasina de niantso an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay tompony ny hery sy ny fahefana rehetra, ary siero antsika izy. Hoy ny Salamo 119:1, ary mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Mba efa miantso azy ve ianao? Nitokinao ve fa ao amin'ny hery, ao amin'ny ny fahefana? Ka raha menao laka io Jesosy io eo amin'ny fiainanao, iteny aminao indray mbava-monjy momba n'izay rehetra manahirana anao. Itsahatra ane io e, ary voalaminy ane io e, satria Andriamanitra ny filaminana nge izy. Ry havako, aza tao atsirambina re, amin'izao andro farany zao ange de ataon'ny devoly izay fotoana rehetra tsy ahafahanao mandray an'io baiboly io e, amakinao an'io e. Ambarako anao fa rehefa mandray baiboly ianao de eo aloha ny devoly de efa manomboka misitatsitaka aminao, satria ny tenin'Andriamanitra de masina, satria masina io Jehovah Andriamanitra io, ary manamasina ny tananao ny fandraisanao ny baiboly. Mamaky ianao, manamasina ny vavanao ny famakinao ny tenin'Andriamanitra. Raketan'ny sainao zany, manamasina ny fomba fisainanao ry havana, zany tenin'Andriamanitra zany. Ny tenin'Andriamanitra nge araka ilay voalaza any amin'ny Jaona 7:17 de tao anatin'ny vavaka Jesosy Kristy zany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Manamarina zany tenin'Andriamanitra zany, ary manamasina zany tenin'Andriamanitra zany. Mamaky tenin'Andriamanitra ny masonao de madio ny masonao feno fahamasinana, satria lay masina ny eo anoloanao, jerenao ary manadio sy manafaka anao. Ny tafiditra ny anatin'ny fonao lalanjany tenin'Andriamanitra zany de manala ny loto rehetra re ao anatin'ny fonao ao ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa ataonao betsaka ny tenin'Andriamanitra izay raisinao, voavakinao, miala ho azy ane io devoly io e, na de mieloelo eo anoloantsika eo azy izy, ka feno tenin'Andriamanitra isika tahaka an Jesosy Kristy ilay avy niresaka tamin'Andriamanitra rainy. Rehefa feno ny tenin'Andriamanitra de tsisy avaly manoloana ny fiainan-tsarotra, manoloana ny lalan-tsarotra, manoloana ny fisamboaravoaran'ny fiainana, manoloana ny aretina, manoloana ny olana, manoloana ny fahasarotan'ny fianarana, afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no manafaka, tenin'Andriamanitra no mamototra ny zavatra rehetra izay namatotra anao. Ary ny tenin'Andriamanitra rehefa nahazo izany ianao vao maraina de izany nge ny melo lalana anao e, manoritory ny varavarana varahana sy ny hidi-vy rehetra izay ho lalovana sy ho tetezina mandritra ny tontolo andro. Ohatray tapitra sady reny fotoanantsika ry havako e, andeha ho faranantsika amin'ny vavaka ny fiarahantsika ny ombina teto, fa ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany. Ara iombina amin'ny vavaka sika tompoko. Saotranao zay Andriamanitra, nampahatsiahy sy napahafantatra anay indray fa ny teninao no fiainanao anay, ary tsy misy azonay atao tsy hafa miaina izahay mpino kristianina fa sepitra zao fiainana ety amin'izao tontolo izao raha tsy manana ny teninao. Fanahinao masina ny ampatsiahy ny tsirairay, fa tsisy ninona azo atao raha tsy miaraka aminao Jesosy Kristy, fa maina sy malazo ihany ny fiainanay, ary hoesorina ka atsipy any anaty afo mirehitra, satria efa maina kino noho ny tsy fananana ny teninao.
ifonana aminao zany rehetra izany, ifonana aminao zay efa lasa rehetra nanaovana atsirambina ny famakena ny teninao, fandraisana ny teninao, fananana ny teninao ary tsy fampiarana ny teninao. Mba tsy ho kristianina petsara velatsia izahay ka niendrika ety ivelany to mitory fa tena kristianina nefa ny ao anatinay kosa dia tsy manana anao akory izahay. Misaotra Tompo ny amin'ny fampianarana izay nomenao, ny amin'ny taridalana izay natolotra ao indray ahafahanay mamakivaky ny fiainanay sisa izay mbola omenao hiainanay ety ambony tany. Ho anao Andriamanitra ny tera sy ny anja ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ary anao mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy, tianay ianao. Amen. Dia matanjary havana, mahereza tsara, miorena tsara, aza miova. Dia mahefabe mandrakariva amin'ny asan'Andriamanitra izay tandrify ianao, na ny am-piangonana, na ao anaty tokantrano, na ny mitoeram-piasanao, asan'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny satria tsy foana tsy akory fikilezanao aina amin'izany. Dia mandra-piona indray raha sitrapon'ny Tompo amin'ny herin'ny anio tahaka izao velomy. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.